mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro mby folo zato akeny folo. Efa nasiana fanafody ve ny masondry Joanne? Mbola fa efa andala-pasitranany. Fitaina tsara ny fanafody. Ary mipetra atsoy daholo aloha ny olona dia hisakafotsika. Mameo anaty fotsiny sakafoko e. Misakafo anareo fa aleo za hisakafo ary Hisakafo ary an'inona? Fangandry tezitra ny jiaga hisakafo. Mipetra mihitsy aloha ndry. Hoentindry aizy ty sakafo ty Joanne. Any amin'ny WC. Joanne fa maninona nga marary kibondry dia mba apetrao eo ny sakafo ao any hoentina any amin'ny WC atao inona? Koatray, mamoavy gasy sa tsy e? Fa inona ny tena mahagasy amin'izany na tsy gasy? Rehefa voan'ny takodomena dia mila mihinan-kanina any amin'ny trano fisainana. Any amin'ny trano fivoahana? Zay. Joanne, ameo aty amin'izay aloha ty sakafo ty e. Mipetra aloha tsara fa tena tsy haiko ny fomba eritreretana an'izany. Efa henoko ihany aloha zany fa za nge ny eritreritra hoe olona mahiran-tsaina ry ty ay ohatroatra ny kelikely ny saina. Ndray, aza mifanao an'izany kosa maman. Tsy hoe kely be ny angezan'ny lohako dia kely saina. Atony tsara. Gasy tsy hita izay maharatsy azy zany. Nga rehefa hoe fomba dia atao. Mandinika tsara aloha ary le saindry le lohandry amin'ny antoniny tsara fa tsy hoe manahoana fa ndry kosa aloha raha izany ny fisainandry dia ohatrany hoe kely le ao anatin'le loha. Tenin'Andriamanitra zany Joanne avy aloha alohany hinanam-bary vakio ohabolana. Sokafy any amin'ny baiboly e. Ohabolana 4:15-5:10. Ohabolana 4:15-5:10. Vakio. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany. Hitandry! Aleo aloha tonga dia tsorony le tenin'Andriamanitra mihitsy fa ny kely saina dia mino ny teny rehetra, fa ny mahiran-tsaina kosa manahoana e? Mandinika ny diany. Joanne dinio aloha. Fa inona zany ny tena hidirany ao amin'ny trano fivoahana sy ny takodomena? Tena mbola tsy tena neritreritra an'izany marina fa ohatry tena tsisy hidirany marina. Ilay izy ange adalainy fahavalo amin'izany mihitsy tsika. Mora mino ny zavatra tsisy dikany. Aloha tena tsorina hoe tsisy dikany mihitsy zany. Mora mino an'izany dia lasa haikay kely saina. Ohabolana 4:15-5:10 manahoana hony? Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany. Angamba tena heveriko fa ohatrany mampalahelo an'Andriamanitra namboatra ny saintsika raha tsy ampiasaina tsara le sainy. Tena marina tokoa aloha izay. Dia ianaro tsara raha ny ohabolana 4:15 ahoana indray le izy teo? Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany. Ny kely saina mino ny teny rehetra fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany. Mipetra ara dia atsoy daholo ny olona fa tsy mihinan-kanina any amin'ny WC zany na dia misy takodomena ary. Any dia aleo fasitran'ny tompo miandalana eo ty maso be ako ty. Ny mampome amintsika ange dia ity e. Zavatra ohatr'izany dia tena mora inoana. Nefa ny teny filazantsara ny amin'i Jesosy tena tsotra be. Maimaimpona fefanalohany daholo ny zavatra rehetra ohatran'ny sarotra inoantsika. Nefa dia tena mitombona rehefa aminjeny raha oharina amin'ilay resaka trano fivoahana sy le maso marary. Zany tokoa fanajambany devolo zany. Havereny farany raha afako. Ohabolana 4:15-5:10. Ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany.
Ny kely saina mino ny teny rehetra fa ny mahiran-tsaina mandinika ny diany. Mino afa tsy misafidy no kely saina ianao. Ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama 7 ambin'ny folo ny zato 20.